mitoetra ho an'ny mpianatra. Mpanatotosa sy mpanolotra Marthe, Hervée. Finaritra indrindra. Tenin'ny tompontsika izay voarakitra ato amin'ny Korintianina 4:5. Korintianina 4:5 ny 5 no anomboantsika izao fandaharana izao. Korintianina 4:5 5. Toy izao no vivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa dia ataontsika ho voninahitsika ny mba hankasitrahany antsika, na mitoetra na tsy mitoetra. Ataontsika ho voninahitsika ny mba hankasitrahany antsika, na mitoetra na tsy mitoetra. Izay no apetraky ny Tompo ary tiany Tompo tanterahantsika indrindra fa amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Par ta présence,
Jésus doux maître. Zay no lohatenin'ny hira nentin'ny groupe Lumière et Vie teo iny izay. Ary de niriko mba tena ao anatin'ny fonao koa izany tononkira-panahy izany ny ofenon'Andriamanitra amin'ny fanahy ary anao zay mahavaly azy. Hoy ny teny zay novakiko taminao teo, ataontsika ho voninahitsika ny mba hankasitrahany antsika. Amin'ny fahatanorany Ankizy dia misy koa aza moa tsy tanora tsony fa efa mandroso amin'ny fahalehibiazana kanefa dia lalina fa mitondra tena tahaka izao. Faly de faly, mirehare, milaza hoe tsy lamboto izy. Za aloha tsy lamboto za aloha bandy mahamenatra nefa zany raha ny tena marina. Fa ny zavatra ataony ao anatin'izany ataony ho voninahiny ny miaramila ny Satana. Ny miaramila ny Satana. Mamerimberina mandrakariva nefa eto amin'ity onjam-peo ty ry mpianatra malalan'i Jesosy. Tsy manana zavatra tsara tolotra antsika mihitsy Satana fa ny ratsy no ananany. Izay eritreretina hoe fahafinaretana raha mbola ao amin'ny Satana ihany koa, fitak'izay fahafinaretana tselatra fa mivadika pozina tanteraka, mamono ny fanahy, mamono ny saina sy manimba ny tena. Satria efa niteneniny Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 5:4 fa Satana de mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy de niazo ny lazaino izy satria mpandainga izy sady rai ny lainga. Lainga daholo no any amin'ny Satana, fitaka ny any aminy. Misy ankizy amin'izao vanim-potoana dia avintsika izao rebireben'ny miaramila ny devoly de ilazany fa hoe mampisaina hony, mampahay hony, mampatanjaka hony ny zava-mahadomelina. Na de izany anarany zany ihany aza ve de tsy ho fantatrao fa mahadomelina. Tsy zava-mahadomelina mampisaina zany fa rehefa domelina zany tsy tonga saina, tsy mahatsiaro saina, tsy maty tsy velona, zany le hoe domelina. Ary de manimba ny tena, mamitaka Satana de lazainy fa tsara ireny. Kanefa ry mpianatra malalan'i Jesosy, mino ianao ny tenin'i Jesosy Kristy milaza fa mpamon'olona Satana. Ny fandraisana an'ireny zava-doza ireny mahadomelina ny saina ka toy ny maty ny sainao, mahadomelina ny vatana ka tsy mahatsiaro tena ny vatana, miasimba ny vatana, ary mahadomelina ny fanahy mazava ho azy satria ao ambany fahefan'ny Satana ianao amin'izay ka zava-doza fa lavitra anao Jesosy Kristy. Ampahafantarina anao fa tsy voninahitra zany eo ambany fahefan'ny Satana izany.
tsy voninahitra zany, mahamenatra zany. Milaza zany fa olona voageja ianao. Ny olona rehefa mbany fahefany Satana dia misy zava-mangeja azy ao. Voageja ny fitiavam-bolana, fitiavan-tena, fitiavam-boninahitra, fitiavan-karena, fitiavam-behivavy na fitiavan-dehilahy. Voageja. Satria ho ilay teny ataon'ny Petera. Petera 2, jerentsika vetivety ilay izy. Petera 2:2, 9:7. Fahafahana no ampanantenainy ireny, kanjo ny tenany azy, dia andevo ny fahalotona. Fa zay maharesy ny olona dia mahandevo azy. Resy rehefa tsy miaraka amin'ny Jesosy. Resy rehefa eo ambany fahefan'ny Satana. Rehefa manana finoana Jesosy Kristy ianao, izay kosa ianao ny mpandresy. Satria ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Hoy ny teny eo amin'ny Jaona 1:5-7. Antsoin'Andriamanitra ary isika ho tena mpandresy. Fa aty amin'izao tontolo izao hoe Jesosy no ahitanareo fahoriana, nefa matoka izaho efa naharesy izao tontolo izao. Jaona 9:17. Koa milaza aminao ankitsy rano aho, fa ratsy ny zava-mahadomelona, manimba ny saina, manimba ny vatana, manimba ny fanahy, manimba ny tontolo. Ratsy reny. Koa aza mandraindray an'izany ianao, aza manandrana izany akory, poziny zany. Raha ohatra ve misy tavoahangy ao misy soratra hoe asidra, mahafaty, dia mbola ho andramana ao hoe andramana. Aza atao kobay ny tenanao. Antsoin'Andriamanitra ianao andiny tena. Ratsy tahaka izany koa ny sigarany sy ny paraky sy ny toka, koa tsy manome voninahitra anao ny fandraisana ireny. Ny sigara iny setroka miakatra iny, zary goudron any anatin'ny tenanao any, manentsina ny lalan-drà, manimba ny tena any amin'ny avokavoka any, sepitra rehefa injay sigara foanao. Ary dia tena ratsy ny sigara. Ratsy ny sigara. Raha misy dokotera miteny aminao hoe mifo sigara, fa izany mantsy lazainy sasany hoe dokotera mihitsy ny mampifoka sigara. Dokotera miaramila ny devoly izy amin'izay. Zay anapotika anao no ataony. Ary azo antoka fa na izay dokotera izay aza voageja tanteraka. Satria zay itoeran'ny fanahan'Andriamanitra no itoeran'ny fahafahana, hoy ny tenin'Andriamanitra. Ka raha mbola tsy ao aminy ny fanahan'Andriamanitra dia tsy misy fahafahana tsy akory eo amin'ny fiainany, fa andevo izy ary miantso olona mba ho andevo tahaka azy. Ka na dokotera aza no niteny an'izany taminao hoe mifoha sigara, dia ambarako aminao mihitsy fa miaramila ny Satana zany dokotera zany, mitona olona mba ho an'ny Satana, tsy manana ny fanahin'ny tompo. Korintianina 2:7, 7:17 no misy ny teny hoe izay itoeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Ka tsy manana ny fanahy izy dia tsy misy fahafahana ao aminy.
ary de miantso ny olona koa izy mba ho andevo tahaka azy. Apetraka eo am-pelatananao ny tenin'Andriamanitra, lay tena arena ho antsika. Sarobidy, ataovo voninahitra ny anao izay ankasitrahan'Andriamanitra, anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ny paraky zava-doza koa io, anaporofona aminao ny mahazava-dozan'io, de ny tsara raha olona vao mihinana paraky voalohany, fanina izy. Mahery noho ny sigara ny paraky, mahery, satria le sigara io paraky io ihany nanaovany azy, fefa voavoatra ary le izy, fa le paraky le mbola tsy voavoatra iny, de hitanao amin'izany fa tena mahery io. Ary ny saina no voalohany indrindra, ny saina no voalohany indrindra. Noho izany milaza aminao aoka tsy kasikasika an'izany ianao, tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany, ataovo voninahitra ny anao izay ankasitrahan'Andriamanitra. Io paraky io mihitsy aza lailazay ny teny eo amin'ny Joba 20 manomboka amin'ny 12. Na de mamy ao ambavany aza ny ratsy ozy, afeniny ao ambanin'ny lelany, tsy tsiny ka tsy fony, fa tehiriziny ao amin'ny lanolaniny ihany, de miova ny aniny ao akibony, ka aferin'ny viperano ao anatiny. Arena no nateliny nefa lohany ray, loaran'Andriamanitra hiala ao akibony izany. Joba 20 andininy 12 hatramin'ny 15. Oka re izay hahafaly an'Andriamanitra no atao e, oka izay ankasitrahan'Andriamanitra no tanterahana. Aza manaonao foana, fa ny fiainanao ataovo voninahitra ny manao izay ankasitrahan'Andriamanitra. Hoy ny teny eo amin'ny Korinthianina 1:7, Korinthianina 1:7, andininy 9:17. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho somban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Amin'ny vanim-potoana tahaka izao, tena maro mihitsy no misintona anao amin'ny adalàna, kanefa mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy, ataovy filamatra izao tenin'Andriamanitra izay novakiako taminao hatraty am-boalohany izao. Ataontsika ho voninahitsika ny mba hankasitrahany antsika, ho hankasitrahan'Andriamanitra. Izany no ataontsika ho zava-dehibe amintsika, hankasitrahan'Andriamanitra. Antsoin'Andriamanitra ho amin'izany isika, manao izay hankasitrahan'Andriamanitra. Ary amin'izany hoe hankasitrahan'Andriamanitra izany, dia tokony ho tsarovantsika ny teny izay voasoratra eo amin'ny Galatianina 1, Galatianina 1 andininy 10. Hoy ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ankehitriny olona va no ilako fitisan'Andriamanitra? Sa mila sitraka amin'olona? Raha mbola mila sitraka amin'olona dia tsy mpanompon'i Kristy. Indraindray mila sitraka amin'ny namana isika, dia izay no mahatonga antsika manao adaladala. Ohatra, miaraka eo dia aroso ny sasany ny zava-tsy fihinana, toy ny paraky, sigara, toaka, rongony, ary dia eo ianao no somary pepipepony, elavely ty tsy mba tary lozanay ela rehefa tsy tarinay, dia mandeha ny fanam-pepona, elako le tsotra amin'ny vehivavy.
Ry mpianatra malalan'i Jesosy, zany angambony ho vehivavy ianao? Rehefa tsy manapotika ny tena ve de vehivavy? Rehefa manao ny sitrapon'ny devoly de izay ny lehilahy? Aza entina amin'izany ny fiainanao. Sahia mamaly azy. Sahia manao tsia mba tena ho miara-mila an' Jesosy ianao. Ka raha izy manisika ny ahatonga anao ho lavo ho miara-mila ny Satana, ianao kosa manana finiavana ijoro ho miara-mila an' Jesosy. Raisina teny ato amin'ny Timoty 4:4. Teny anankiray izay tena teny filamatry ny mpanompo vavin'Andriamanitra miresaka aminao ankehitriny. Timoty 4:4, ny miara-mila manafika de tsy mba misy maningo tena amin'ny raharahany zao fiainana izao, mba hafaly zay efa nividy azy ho miara-mila. Ny miara-mila manafika tsy mba misy maningo tena amin'ny raharahany zao fiainana izao, mba hafaly zay efa nividy azy ho miara-mila. Izay mihitsy ny tokony ataontsika, tsy maningo tena amin'ny raharahany zao fiainana izao. Ny raharahany zao fiainana izao raharaha ratsy, ny halatra, ny vonon'olona, ny sidiara, ny paraky, ny toka, ny filibana. Ry mpianatra malalan'i Jesosy, hoy ny teny ato amin'ny Joda, hitanao misy izany Joda zany akaiky ny Apokalipsy ny Joda, zany hoe boky alohan'ny farany ny atao hoe bokin'ny Joda. Raha isika le 17 tapany farany, 17 tapany farany. Zao ny vaky ny teny: mankahalahy na de ny akanjo voapetipeti ny nofo aza. Mankahalahy na de ny akanjo voapetipeti ny nofo aza. Zay ny tian'Andriamanitra tanterahantsika. Antson'Andriamanitra ianao, andinika isa-tsegondram-pahavelomanao mba tsy hatolotra ao an'ny Satana ny fiainanao. Tsy hoe rehefa vakansa de vakansa daholo ny fiainana rehetra, hatramin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, ka hatramin'ny mivavaka, ka hatramin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Sanatriany izany. Fa izao indrindra aza ny fotoana zay tokony androsoanao bebe kokoa ara-panahy. Zao indrindra ny fotoana zay tokony hitombonao amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Araroty ny andro azo anao vatsoa, fa ratsy zao fiainana izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Kolosianina 4:5 manao hoe: mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ho venany, araroty ny andro azo anaova-tsoa. Ary ato amin'ny Efesianina 5:9, vakitsika manomboka amin'ny 5:10 de hoy ny teny: tandremo tsara zay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, ka araroty ny andro azo anaova-tsoa, fa ratsy zao fiainana izao. Mba ho hankasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Raiso izany teny feny fitiavana tolotr'Andriamanitra tsika izany. Oka tsy hanao adaladala isika. Araroty ny andro azo anaova-tsoa, mba ho hankasitrahany ianao. Tsy hoe rehefa fotoam-pialan-tsasatra de
matory sy milalao no atao. Tsy zany. Am'izao vaninandro diavintsika zao tena be dehibe ny ankizy adaladala. Raha resahana ombianombiany ny hoe tsy tokony ampiasaina ny zaza tsy ampy-taona. Dikan'izany tsy tokony hikarama ny zaza tsy ampy-taona. Ary tsy tokony ho karamaina ny zaza tsy ampy-taona. Zany hoe tsy tokony hanao mpanampy an-trano ohatra, hikarama aman'olona, na hoe amelona ny ray aman-dreniny ny zaza tsy ampy-taona. Tsy mety zany. Ary tsy sitrapon'Andriamanitra sady raharahany lalàny olombelona izany. Avadiky ny sasany anefa zany. Fa tokony hilalao mantsony izy. De raha teo aloha nianatra fotsiny, tonga ny fotoam-pialan-tsasatra, inona no ataony? Milalao de milalao be sorongola, mandendeha. Tsy manao afa-tsy milalao maraina parivo ny andro rehefa vizina de matory, de mitaky sakafo amin'ny ray aman-dreny. Aiza ny sakafonay? Tena rariny ve zany ry mpianatra malalan'i Jesoa? Tsy mety zany, tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Ary misy raha vao tenenina kely, mandehana makany an-tsaha, mba ataoviny zao, mba diovy io trano io, lazainy fa mampiasa zaza tsy ampy-taona ny ray aman-dreniny. Mba mandrahoa vary, mampiasa zaza tsy ampy-taona hono ny ray aman-dreniny. Zava-doza. Raha ohatra ka tsy hanao n'izany rehetrarehetra izany ianao, rehefa lehibe ianao, rehefa manambady, iza no ahandro ny sakafonao? Eo vao hoe vary 1 kilao no arotsany de rano 2 sotro no ataony ao anatiny. Mila mianatra mandrakariva ianao. Mianatra ianao ary ao anatin'ny fanampianao ny ray aman-dreninao no hitombonao amin'izany fahalalana izany. Sitrapon'Andriamanitra ny anampianao ny ray aman-dreninao. Araka ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ato amin'ny Timoty 1:5, andininy 4. Ny zanaka nazafo izy, aoka ireo hianatra aloha, aneo izay toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny ao an-tranony, ka amaly soa ny rainy aman-dreniny, fa izany no hankasitrahany ao anatrehan'Andriamanitra. Ny mitaky vola amin'ny fanaovana ny reniny tsy tokony ataonao, fa misy ankizy mantsy de mampalahelo, asaina manasa vilizy, ohatrinona ny karamako, asaina manadio trano, ohatrinona zany menoneny amin'io. Tsy hanao na inona hono izy raha tsy karamaina. Tsy mety zany. Na ampy-taona ianao na tsy ampy-taona, tsy tokony ho karamaina ny ray aman-dreninao ianao. Manao izay tokony ataonao an-tokantrano. Lasa any amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainao amin'izany, ary tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Ny ray aman-dreny koa dia tsy tokony anazatra ny zanany amin'izany fitiavam-bola zany. Misy ray aman-dreny mantsy te hahafalifaly ny zanany, de hoy izy, mandeha manasa vilia de ameko ary 100, de mividy goûter rehefa avy eo. Tena manam-pozina ny ankizy zany, mamboly toe-tsaina fitiavam-bola ao anatin'izany. Kanefa ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ato amin'ny Timoty 1:9, andininy 10 de milaza hoe, ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany de efa voavily
niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Voavily hiala amin'ny finoana ny Jesosy ary nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be, izay voalavo ny Satana amin'izany fitiavam-bolo zany. Tsy mety zany. Koa amin'izany, ny ray aman-dreny dia tsy tokony hanisika fitiavam-bola ao anatin'ny zanany, ary ny zanaka koa dia tokony tsy handray toe-tsaina tia vola. Zaranao aza mba afaka manao zavatra, afaka manampy ny hafa. Zay toe-poso toe-tsaina zay tao amin'i Jesosy Kristy izay, velona ho an'ny hafa, izay ny tokony ataontsika ho lehibe ao anatintsika ao. Ka raha mbola misy ny azontsika atao amin'ny fanampiana ny hafa, raiso ny teny. Voasoratra eo amin'ny Galatianina 5:, Galatianina 5:, ny 9 hoy ny fivaky ny teny manao hoe: mifampitondra izay mavesatra, ary oko izany no atanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Mifampitondra izay mavesatra, zay ny tokony atao. Manampy ny hafa, oka mba tena hanao izay mahafaly an'i Kristy isika. Ho zava-dehibe amintsika ny hoe faly amintsika Andriamanitra, ary ho voninahitra Andriamanitra ny fahavelomantsika. Ry mpianatra malalan'i Jesosy, tadidio ary izao teny apetraky ny Tompo amintsika izao. Korintianina 2:5, ataontsika ho voninahitsika ny mba hankasitrahany antsika, na mitoetra na tsy mitoetra. Ataontsika ho voninahitsika izany mba tanteraka ny hoe hankasitrahan'Andriamanitra tsika, dia izao. Aoka ho vakitsika mandrakariva ny teniny. Izay fanilo ny tongontsika sy fanazavana ny lalantsika, araka ny Salamo 8:115. Azoto isika hianatra ny teniny, afantatra izay hankasitrahany, satria ataontsika ho voninahitsika ny ho hankasitrahany antsika, ny hankasitrahany antsika. Maherezary, ry mpianatra malalan'i Jesosy, mikatsaka izay hankasitrahan'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay, ilaza amintsika ny Tompo, tahaka ilay nambarany ato amin'ny Matteo 5:20, Matteo 5:20, 9:20 manao hoe: tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao, mba ho tena mankasitraka antsika ny Tompo hoe tsara ny ataonao. Zay ny zava-dehibe amintsika. Zany eny ry mpianatra malalan'i Jesosy, miangavy ianao aza manao izay ratsy ao anatrehan'Andriamanitra, ndao ny hanao ny tsara, izay no ataontsika ho voninahitra, dia ho hankasitrahan'Andriamanitra isika. Mahereza indrindra ary. Toro hevitra ho an'ny mpianatra. Mpanantotosa sy mpanolotra, Marthe, Hervée.